Iditra indray-mbava ao anatin'ny sehatra ara-politika isika no foanan'ny filan-kevim-panjakana na ny Conseil d'État ny alarobia teo ny didim-panjakana navoaka ny ministerany atitany mikasika ny fampiasana ny anarany antoko-timo ho Andrarinaivo sy ny tariny. Io no fantatra moa nandritra ny valan-dresaka izay nataony maître Andriamadison Asy nampisolo vava n'Andriamatoa ary mihazazo izay mpamorona ny antoko-timo. Ndeha ho arahantsika raha moa ny fanazavana izay nentiny ity mpisolo vava ity mikasika ny raharaha fampiasana ny anarana tima izay lovara manantso sy mamira soanaivo. Ny momba resaka tima moa zany dia misy didim-pitsarana nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo navoaka Conseil d'État izay milaza fa foana tanteraka ny décret izay nomeny ministère ny atitany nilaza fa hoe lasa ny raharaha Andriamatoa Rarinaivo Andrenatoandro ny tim. Raha tsahivina kely ny tantara tompoko raha tsahivina kely ny tantara dia ny hatramin'ny 2002 dia fa nisy ny tim ary Andriamatoa Soarimiadza no président national. Nisy moa zany disadisa tamin'ny 2004 ara-politika samy manana ny tombotsoany manokana moa zany dia nisy ny fisarahana sy tsy fitovizan-kevitra ka dia na niala Andriamatoa Rarinaivo Andrenatoandro ka dia nanokatra ny tim anankiray hafa izay nilaza izy manko tena marina hoe anazy ny tim. Amin'ny filazan'ny fanazy ny tim io zany dia nanao ato tantaratasy be da be izy izay misy sasany diso ny sasany faux zany. Io no napetraka ny ministère ny atitany ary anisany voafitaka tamin'izany ministère ny atitany satria namoaka arrêté rehefa avy eo ny ministère ny atitany namin'ny tim any Rarinaivo satria ny voafitaka ihany koa. Tsy afa-po tamin'izay ny Andriamatoa Soarimiadza dia nitory tany amin'ny Conseil d'État nangataka ny fanafoanana ny arrêté namin'ny tim any Rarinaivo io dia tamin'ny volana Jiona 2013 dia nisy didim-pitsarana napianto hoe tsy azo ampiasaina ny tim aloha zany napianto ny fampiasana an'io tim io ary io didim-pitsarana io dia fanalefanay tany amin'ny foly be toerana nisy an'ny tim Rarinaivo ary Andriamatoa Rarinaivo mihitsy no nahandray azy. Andriamatoa Rarinaivo sy ny namany zany ary namany indrindra dia tsy afaka milaza fa tsy mahafantatra ny didy io. Taty aoriana nefa ny Andriamatoa Ratefinanahary atao hoe vazaha dia nampivory ny tim amin'ny anaran'ny tim ihany zany nanaovany azy tao amin'ny Carleton dia nilaza izy fa hanohana candidat izay tsy tononoko eto. Andriamatoa Ratefinanahary io tompoko dia misoloky aminay satria voalohany indrindra tsy nahazo alalana fa ny amin'ny Front National ny tim izy tena izy ampiasa ny anaran'ny tim satria manko ny tim efa tsy azo ampiasaina. Faharoa ny anaran'ny tim koa dia efa tsy azo ampiasaina rahateo noho ny didim-pitsarana io ihany. Ary ny fahatelo tsy secrétaire général ny tim mihitsy Andriamatoa Ratefinanahary atao hoe vazaha aminay zany dia misoloky Andriamatoa Ratefinanahary izay natonga ny tim Maître Soarimiadza nametraka fitoriana eo anivon'ny fampanohavana. Tamin'ny alarobia lasa teo dia namoaka didy raikitra ny Conseil d'État ka nilaza fa mifoanana tanteraka mihitsy ilay arrêté name an'io tim io any Andriamatoa Rarinaivo.